Roa andro maninjitra no nikando nijery ny fomba natsarana ny sehatry ny asa-panjakana ireo tompona andraikitra isa-tsokajy ny voakasika amin'izany. Ny fametrahana ny politika pirenena momba ny asa-panjakana no antom-pisiny ty feonam-be ity. Ny ministeran'ny asa-panjakana sy ny lalàna sosialy no anisan'ny tompo marika tamin'ity feonam-be pirenena ity ary niarahana tamin'ireo sendika ary koa ny mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara toa ny vondrona Europeana ary ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana. Nandritra ny lahateny famaranana dia nanamafy ny filoha Hery Rajaonarimampianina fa ilana fiara-miatan'ny rehetra ny fanatanterahana izany politika fanatsarana ny asa-panjakana izany ary mitaky ihany koa ny fiovana toe-tsaina sy fomba fanao ahafahana mampiroborobo kokoa ny fampandrosoana ara-toe-karena. Ny fivoaran'ny sehatra raha-teko-arena rahateo no ahafahana mampitombo ny fampidiram-bola panjakana. Ny antony hoy ny filoha dia mba tsy ho vesatra ho an'ny firenena ny asa-panjakana fa ho antoky ny fampandrosoana. Amin'izao fotoana izao dia any amin'ny 100 ny fidiram-bola eo amin'ny firenena dia lasa karaman'ny mpiasa-panjakana ny atao hoe solde de pension. Ny fampiasana eo amin'ilay antsoina hoe fonctionnement ho zarazaraiko izy io fa rehefa dinihana 500,000 dia miverina ho an'ny mpiasa-panjakana. Zany hoe raha fitinina zany ny 570,000 ny vola miditra eto amin'ny firenena dia miantefa any amin'ny mpiasa-panjakana. Misy firy izy ireo? Zany ke mba ohatranareo koa mba variana rehefa tena mandinika azy satria mpandinika ara-toe-karena. Misy firy ny mpiasa-panjakana mba nitany anao zany iantrekany ny 570,000 ny volam-panjakana miditra izany. Roa arivo sy enin'alina rahitsy 162,000 ao anatin'izany miaramila ny zandary sy ny polisy. Zany no misitraka n'izany fidiram-bolam-panjakana zany. Ka rehefa te heritreritra isika hoe atao atsaraina ny momba antsika izay ekena mihitsy dia hoy za hoe andao atsaraina koa aloha ny toe-karem-pirenena. Apetraka eny anivon'ny anteny maera-pirenena amin'ity fivoriana ara-potoana amin'ny volana oktobra ho avy izao ny volavolan-dalàna momba ny politika pirenena momba ny asa-panjakana ity. Ny drafitra fanatanterahana izany politika vaovao izany ihany koa dia efa vonona raha ny nambaran'ny ministry ny asa-panjakana sy ny lalàna sosialy. Marina fa nandray anjara feno teo amin'ny famolavolana ity politika vaovao ity ny sehatra rehetra voakasika amin'izany dia ny sendika, ny fiarahamonim-pirenena ary koa ny mpiasa-panjakana.